Manoana ny hetsiky ny fitondram-panjakana malagasy ankehitriny ny solombavambahoaka ny sambava amin'ny fanondranana antsokosoko ny andramena ny fisorohana izany ny tena mila atao vaindondrara raha nambarany ity farany amin'ny matompona ndraikitra voalohany misahana ny kolotsaina azy dia nitondra ny fomba fijeriny makasika izay kolotsaina eto amintsika izay ihany koa ity farany. Manoana ny hetsiky ny gouvernement ankehitriny amin'ireo hetsika entina migorana ny fanondranana tsy ara-dalàna ny andramena malagasy ny solombavambahoaka ny sambava Andriamatoa Beavina Ravelo Arfonjy. Faritra Savay izay anisan'ny ipoirandroan'ny sarobidy malagasy ireo. Nanamafy kosa ny tenany fa tokony apetraka foana ao anaty fanaran-dalàna tahaka ny mitranga ankehitriny izany. Isika Madagasikara zany tan-dalàna ary efa napetraky ny filoha-pirenena natranatrany dia hoe aokatsika mba hanara-dalàna amin'izay. Satria efa miverina milona ny fitondrana ka io azo fihetsika ny gouvernement zao hitako normal be ka izy mahita zay tsy ara-dalàna dia hiarany lalàna ka io moa izy ataon'ny ministre io manao zay asany izy fa ao amin'izay any izy mahay mitsara hoe ireto ny ara-dalàna ireto ny tsy ara-dalàna ka hitako amiko manokana aloha mahasombavambahoaka anahy normal be raha ohatra ka manao ny asan'ny ministre fa ataony ara-dalàna koa le izy zay ihany nany sombavambahoaka rehefa ara-dalàna ny ataony dia d'accord zay fa hatramin'izao aloha zay mbola tsy mahita zavatra mety manontona anay dia mangina zay fa rehefa manao zay tsy ara-dalàna zareo dia tsy maintsy mitsanga zay solombavambahoaka satria misy olo tenany vahoaka zay. Amin'ny mahafolony volera misana ny kolotsaina azy eo anivon'ny antenimera-pirenena dia miantso amin'ny tokony hametrahana ireo fenitra rehetra ny fiarovana ny vahoaka mpijery ireny hetsika lehibe ireny ny solombavambahoaka ny sambava. Ho azy dia tokony isy ny fenitra ny fiarovana na ny sécurité sy ny fiantohana na ny assurance ataony ireny mpikarakara hetsika lehibe ireny mba ahafana miaro ny loza mety hitranga. Misy lesika ka misy lesika satria rehefa mikarakara zavatra momba ny vahoaka anao olona marobe mitonga eo ka le zavatra sehinao io dia tonga dia raisan'ny vahoaka zay na hoe sarotiny zay nyzara-kolotsaina satria olona marobe mitonga eo mandray zay zavatra sehinao io ohatra ka zavatra tsy mety na sehinao ry lasan'ny vahoaka izy manjary manimba ny fanosoantsika na inona iny zavatra tokony miantetra ny fampanosoanatsika na ara-kolotsaina izy na amin'inona io koa zany ny resaka festival io tokony ara-dalàna ny fandriam-pahaleminao anatiny tokony ara-dalàna ny assurance misy zany manao foana tsisy assurance ka izany tena manomboka misarotiny zay amin'io resaka sécurité sy ny assurance n'le vahoaka tonga eo satria le fety raha assuré au moins zany raha misy loza mitranga mba misy mpaka antoka zany le izy. Anisan'ny mbola kafizan'ny vahoaka malagasy tokoa ny miala voly manatrika ireny lanonam-be iarahana amin'ny mpanakanto malagasy sy iraisam-pirenena ireny raha tsy teny afa-tsy ny festival doni amin'ny Nosy Beny.